INCC tompoko dia Institut National du Commerce de la Concurrence. Io INCC io ivitoerana mpampianarana ambony napetraky ministera mivarotra amin'ny mahatompon'andraikitra voalohany amin'ny ministera mivarotra dia mahatsapa izy fa misy fahaiza-manao tsy ampy eo amin'ny fandraharana dia napetraka io ivitoerana ambony io mba hanampiana ny olona rehetra izay mikirakira ny varotra. Ny Institut National du Commerce dia misy fianarana sampana anankiroa. Voalohany ny cycle court. Ny cycle court dia fiofanana 3 volana ary fiofanana eo amin'ny varotra ivelany commerce international. Anatin'izay 3 volana zay dia ny asa mikasika ny fanaovana ny fanondrahana ny varotra ivelany no ampianarinao ary efa vita ny fiofanana 3 volana dia manao ny voyage d'étude any Tamatavy. Ary io voyage d'étude io ny tena mampiavaka ny INCC satria tena ampianarina azy ary aseho azy daholo ny toerana rehetra izay tokony alehany rehefa miantsoroka amin'ny resaka amin'ny sehatry ny asa izy. Zay ny cycle court. Ny cycle long dia fianarana tena feno année scolaire anankiray, bac plus 2 no raisina ary mivoaka bac plus 3 ny mpianatra rehefa mivoaka avy eo. Fianarana mikasika ny varotra ivelany sy ny varotra anatiny tena feno dia feno ahafahany manokatra orinasa sy mitantana orinasa ara-barotra amin'ny hoaviny. Ny fahafantaranay azy amin'ilay izay miasa ato sy mahita ny zavatra miseho ivelany ny anay zany ny institut dia tsy option no ato na hoe mbola hitady filiera ato fa rehefa tonga ato ianao dia resaka varotra daholo no ianarana ato fa tsy mifindrafindra intsony ny filiera na ny option fa azonao atao fotsiny no manao ny cycle court na manao ny cycle long fa tena mikirakira ny raharaha ara-barotra mivoaka avy ato mahafehy tsara ny zavatra rehetra ny fahaiza-manao entina manao ny asa ara-barotra na ivelany na anatiny. Ohatrany kosa ny fidirana amin'izay fampianarana izay? Ny fidiran'ny sekoly INCC amin'ity taom-pianarana 2016-2017 zany zao dia efa misokatra ny fisoratana anarana. Ka manomboka zao amin'ny septambra zao dia efa mandray ny mpianatra izay maniry hiantsoroka amin'ny sehatra ara-barotra izahay. Ary mahana safidy tsara satria ny cycle court efa misokatra ny fisoratana anarana, cycle long misokatra ny fisoratana anarana dia mahana safidy tsara izay mahana eritreritra na efa mpiasa am-perinasa io na mpianatra io na olona mbola mitady asa io dia afaka mahazo tombontsoa daholo amin'izany fahaizana mikirakira ny asa ara-barotra zany. Fanentanana ataoko farany angambany dia hoe matoa ny firenena iray matanjaka dia ny raharaha ara-barotra ao aminy tena matanjaka voalohany indrindra. Zany hoe mandeha tsara ny varotra anatiny mandeha tsara ny varotra ivelany. Nefa izy io nefa mila fahaiza-manao fa tsy arakaraka ilay firesahantsika hoe andeha hivarotra dia andeha hivarotra fotsiny amin'izao. Ka entanina antsika rehetra fa matoa ny fanjakana nametraka n'ity sekoly ity dia misy fahaiza-manao azo rantovy na atoka tongava ary miditra amin'izany sehatra ara-barotra zany ho an'izay mbola mitady asa sy maniry hanao ny asa ara-barotra rehetra. Ny ahafantarany atsipirian'ny fisoratana anarana angambany dia aty amin'ny INCC Maison des Produits 67 hectares efa misokatra izy zao rihana faharoa porte 210.